fa ny zavatra ifandraisantsika amin'ity tany ity no mandoto ny fiporon'Andriamanitra. Dia ao anatin'izany dia ny fijangajangana hozy izy, ny falotoana, ny firetam-po, ny fanirian-jatsy ary fiaremana dia mifanompoantsampy. Izany rehetra izany no voalaza fa mandoto ny fiporon'Andriamanitra. Izany rehetra izany no voalaza fa mandoto ny toerana masina izay itoeran'Andriamanitra. Izay ilay ifandraisantsika amin'ity tany ity, izay ilay endrika kapa teto, izay ilay mila esorina fatany masina. Esorina ny zavatra izay mety andoto antsika rehetra, fa izany zavatra izany no Andriamanitra no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ny zanak'ity fonina. Ary voalaza fa isika taloha dia mbola tsy nanana an'i Jesosy dia miaina tao anatin'izany, fa amin'izao kosa dia mandidy antsika ny tenin'Andriamanitra manao tafio ny toetra vaovao araka an'Andriamanitra. Tafio Jesosy Kristy, tafio ny fahamasinana, tafio ny fahamarinana, tafio ny heriny. Tatsitongava ny fahatezeran'Andriamanitra mitsika. Ilaitsika rahavavy, ilaitsika rahanadahy manamasitra ny tenantsika eo anatin'Andriamanitra. Fa hoy izy hoe aza mifandainga ianareo fa efa narianareo nitoetra taloha mba miasa. Alleluia. Nitoetra teo aloha mba miasa. Avelao hiasa ny fanahy masina, avelao hiasa ny fanahy masina. Tena miteny aminao fa isan'andro fanahy masina dia miteny amintsika foana fa itsika nefa tsy mihitsy ny azy. Raha misy zavatra tsy fanaraka amin'ny sitrapo dia miteny ny fanahy masina, miinterpelenao raha tena anatin'ny fahatezerana ianao miteny ny fanahy masina, toleo ny fonao fa tsika indraindray dia tsy maheno an'ilay feon'ny fanahy masina. Izy man tsy miteny malefaka izy, tsy miinsiste izy. Fa rehefa zavatra tsy mety totofana foana ny feon'ny fanahy masina, farany lasa mahazatra amin'izay mety mandeha ho azy amin'izay tsy mahazatra, tsy mihaino ny feon'ny fanahy masina intsony. Fa miteny foana io, avelao izy azo lapa dia eniny feona. Ao anatin'ny situation anankiray dia enao mihitsy ny feo anankiroa any anatinao any. Io tsy voatery feo manakoako be no enao raha tsy voatery izay, fa ilay feo malefaka, ilay miteny malefaka izay ny feon'ny fanahy masina. Rehefa teny mpanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ilay tenin'ny fanahy masina lezaka ny interpelenao tsy mety izany. Indraindray no teny mafy ilay fanahy masina miteny mangina yakatoavy. Aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina hoy Paoly. Fa tena miteny izy, fa raha totovatsika foana ny feona, fa raha misy dia mingina tsika intsony. Avelao izy miteny, enoy ny feony amin'ny situation anankiray. Rehefa voasainy miteny ianao dia miteny ena, rehefa sainy mangina dia mangina. Fa izy malala bebe koa ny saosy ianao. Ny hevitra tsika dia mitondra antsika ny fandringanana izany, fa ny hevitra ny fananan'Andriamanitra ihany no mitondra antsika any amin'ny fahamarinana. Izay ho miteny zotra masina nanaovana tomboka siantsika ny tenin'Andriamanitra izay inotsika isan'andro ireo, feon'ny fanahy masina ireo, tsy feon'ilay olona miteny anazy. Fa marina teo anatin'ny Baiboly izany. Vonoiny momba ny tenanareo rehetra. Amin'izao mantsy dia ohatran'ny efa malaza loatra ilay hoe ambany fahasoavana izay fa tsy ambany lalàna intsony, ka hoy Paoly hitoetra anatin'ny hita va isika satria ambany fahasoavana. Ho avy tsy ela Jesosy. Tany mbola ny andron'ny Paoly no nambara fa ho avy tsy ela Jesosy, fa raha amin'izao vaninandro iainantsika izao ngambany dia efa tsy gondry sisa. Fa dia mbola hitoetra anatin'ny hita ihany va isika? Mbola hifandray amin'ny tany ihany va isika? Tsy hanesitra ny kapatsika. Fa miteny dia manambara fa tepolin'Andriamanitra isika satria hitoerany fananan'Andriamanitra, ka masina izao fananan'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra, masina Jesosy Kristy tompo, masina ny fanahy masina. Izany no mitoetra ao anatin'ny tenantsika. Fa taro izay nazadinoana manjakariva, fa ny teny dia milaza manao hoe izay manimba ny tepolin'Andriamanitra tsy mba n'Andriamanitra ihany. Ka ho ka tsy ho adila mihitsy izany amin'ny lafiny rehetra.
ankoatsika tsy alikaliko amban'ilay fitenenan'ny olombelona manao hoe Andriamanitra mijery fa tsy mijery ny ivelany. Fa na dia sakafo hoanitsika aza mety hampangatsika voalaza anatin'ny Baiboly fa ny excédétable fahotana ihany koa. Jesory ny momba ny tena rehetra izay mampifandraitsika amin'ny tany. Ny zavatra izay saraka ny sitrapon'Andriamanitra izay mety mandotondoto ilay tempolin'Andriamanitra izany rehetra izany ezatsika esorina satria masin'Andriamanitra izay tompontsika. Halleluia. Voninahitra ny ho azy rery ihany. Isorako Andriamanitra tsy manome izay tiany izay. Mino fa tsy feno ny fomba nampitako azy kanefa ny tombo kosa ameny ny baroany ary alako teny ihany koa ny amin'ny réseau raha ohatra ka tapatapaka ny fahinonareo ahy fa inoko fa ny fanahy masina kosa apita ny hafatra sy tiany ambaratsika satria dia manomana ny fiakarana ho any an-danitra isika. Karaha teo tsika efa nandre fa ny any an-danitra any dia morakoraka ny fahamasinan'Andriamanitra ka izaho sena izay nomana ho any an-danitra koa dia tsara raha ety ambony tany isika efa mahita fa hoe iona amin'ilay Andriamanitra masina ary miaina ao anatin'ny fahamasinana tanteraka satria izaho senao dia tempolin'Andriamanitra izany tsy anjery fotsiny fa tena marina tempolin'Andriamanitra isika. Ataontsika hivavaka. Masina ny anaranao raha eo eo voninahitra ianao tsy misy tahaka anao ary tsy misy toanao tokana tsy manam-paharoa ianao ny fona mety anatrehanao Andriamanitra raha dia mitoetra ao anatiny ny fona Jesosy mifahaly mitalao aminao diovy amin'ny rano indray izay miampy Jesosy Kristy tompo manamarina anao no manamasina anao indreto izay Jesosy hitazy anao mba ahafahanay manohitra ny filan'ny fandehananay araka ny filany fanahy kosa fanahy masina fanay taridalana anay aoka niry petsaka oaponay vokatry ny fanahy mba hamasina ny amasina mpanomponao mbo diovindray izay diovy amin'ny ranao Jesosy hatrany milokatra ny palagi esory ny zavatra rehetra izay mandotondoto tempolinao esorina amin'ny anarany Jesosy izany manomboka n'izao tompo dia eny ny feo fanahy masina izay sy miezaka manambarana izay tokony atao dia mitenena aminay fanahy masina mananarana isan'andro azakivina ketraka tenena mandrakarivo izay aoko izay mba andre ny feonao amin'izay rehetra ataonao amin'izay rehetra alian'ny tombotray amin'izay rehetra jereny masonay amin'izay rehetra jereny fofonay toa hanamasina anao avokoa izany masina ny tempolinao masina ny tempolinao dia ny tenanahy izany Jesosy masina ianao tsy mbola misy nahajory teo anatrehany fahamasinana miokoka anatrehana avokoa milohalika rehetra mandohalika eo anatrehana ary ny lela rehetra dia mikonfesina. Alleluia. Masina sady be voninahitra eniky ny fahasoavanao ny tany misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny fananaranao dia ny fony izay rehetra nandray ny teniny ho mpakatoka dia hamelanao hiasa ao am-ponay tsirairay avy fanahy masina anjaka indray ianao ankehitriny ary ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Lehibe masina ny anaranao izamo Jesosy no hitovy aminao feno hery fahefana masina ianao izamo Jesosy ni warinaminao vuninaichawanao kanindaranao nosandatai zao tuntulizao
antananao ireo anao ny fanafa voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho anao kainanao masandratra zao tontolo izao mankalazanao Masina bevuninahitra bevuninahitra